Vavaka sika toko. Tsy mitsahatra misaotra anao, mideranao mamay voninahitra anao zahay. Fandriamanitra velona ianao ary tia indrindra ka dia mizara ny fahavelomanao ary dia nitanterahanao izany amin'ny lalan'ny ampitanao ny afatrao, ny lalan'ny tenin'Andriamanitra. Sarobidy indrindra sy atakalo ary tsy hividiana ny tenin'Andriamanitra dia ny mandray ny feon'Andriamanitra, fa izay rehetra mandray ny feonao dia atsangana na dia maty azy. Feo azo antoka indrindra, velona, mahery ary masina, ka mamerina sy mampahery ary manamasina izay rehetra mandray azy. Dia azony mandray izany hoe fiainana avy any ambony izay mandresy ny fahalovana sy ny fahafatesana amin'ity tany feno ota ity. Misaotra anao zahay Jesosy io amin'ny teny izay fanampitondranao ny mpanomponao, izay irinay ary indrinao indrindra sy tianao mba ho raketin'ny fonay. Voasoratra izany dia melona anay tokoa zany, hanazava ny lalanay zany, hijoroanay zany, mahazo toky fa manana anjara izay tsy azo atakalo dia ny tenin'Andriamanitra. Fa dia mbola mitenena araka ny fombanao ry Tompo ary manatre indrindra ny fonay, satria izany ny tadiavinao mba ho tany lonaka, ho tany tsara, afaka handray ny tenin'Andriamanitra, dia hamaka ao ny tenin'Andriamanitra, dia hitrebona izy hitombo ary hamoa ny vo fiainana be dia be ary ho voninahitra ao irery ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Horatsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana ao amin'ny toko faha-efatra. Horatsika amin'izany ny andiny faha-raika amby roapolo ka hatramin'ny faha-iraika amby telopolo. Mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Milazambotra ianareo izay te ho ambany lalàna, tsy rainareo va lalàna, fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevovavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary izany dia azo atao fanoarana, fa izy roavavy ireo dia fanekena roa. Ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinay ka miteraka ho amin'ny fahandevozana, dia Agara izany. Ary ny hoe Agara dia ny tendrombohitra Sinay any Arabia ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny, fa andevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa izay renintsika dia tsy mba andevo, fa voasoratra hoe mifalia raha momba izay tsy miteraka. Miantso sy minanananahy ianao izay tsy mbola mety jaza, fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny any manambady. Fa isika rahalahy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Kanefa tahaka ny tamin'izany andro zany dia ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika, ilay araka ny fanahy dia tahaka izany koa ankehitriny. Nefa ahoana no lazainy soratra masina? Ho ay andevovavy io sy ny zanany lahy, fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova ao ny zanaky ny tsy andevo. Ary amin'izany rahalahy tsy zanaky andevovavy isika, fa zanaky ny tsy andevo. Amen. Ny lohateny mba njenjika nandritra ty herinandro ty dia hoe Andriamanitra manao fanekena amin'ny olona, ary tsy na ny fanekena izay ataony fa ahatonga fitahiana ho azy. Ka ny fandraisana fitahiana na ny fantovana ny fitahiana izay omen'Andriamanitra dia avy amin'ny sy amin'ny alalan'ny teny fikasana, fa tsy avy amin'ny lalàna. Zava ro tantara ireo taranaka avy amin'ny Agara dia Ismaely, ireo Palestiniana manaraka ankehitriny daniny, dia taranaky ny Israelita ankilany. Dia fa hatramin'izany fotoanandro zany no isin'ny aty ary manaraka ankehitriny na Jerosalema raha dia mizara roa hoe ao ny an'ny Jiosy ary ao ny an'ny atao hoe Palestiniana. Inona ny dikan'izany? Dia tsy inona fa nisy adina fitahiana. Milaza hoe izay mihitsy ny tena taranaka voafidy. Ary ny tany eto dia anay fa tsy anareo, nefa rahalahy ray fa samihafa reny araka ny tantara. Te azo fitahiana amin'ny alalan'ilay teny fikasana. Dia izay ivy ny tenin'Andriamanitra ho antsika indrindra amin'ity andro ity hoe ny teny fikasana dia tsy tanteraka ho azy fa miorona amin'ny fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony. Tsy maintsy misy fanekena izay ataon'Andriamanitra amin'ny olony, fa Andriamanitra tsy manao fanekena amin'izay tsy fantany, fa amin'ny olony anaovany izany.
ary zay fantany no omeny ny teny fikasana sy ampandovany izany. Ka misy fantaniana viatrany de hoe anga teny ilaina ny anaovana fanekena vao ho tanteraka ny teny fikasana, fa tsy hoe tsy tanterahan'Andriamanitra avetrany ve ny teny fikasana ary de maimaimaimpona ve fahasoavana, satria voasoratra tokoa araka ny Matteo 5:7 hoe Andriamanitra mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Azo dika hoe na mino na tsy mino dia samy tondraina ny fitahin'Andriamanitra izy. Ka ny fodokevitra zay norenan'Andriamanitra ty hoe hanomezana ny teny fikasana ity ka androany fahasoavana. Reo fahasoavana reo do omeny tokoa voalaza teo zany iveloman'ny olona tahaka ny hoe ofitsinjovana ny hainy zavatra anoary, zava-maniry, biby sy ny karazany. Saingy ny famonjenan'ny olona kosa ny fidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra dia amin'ny alalan'ny fanekena zay reken'ny olona, zany hoe ny finoana. Ny finoantsika irery ihany midiratsika amin'ny fanjakan'ny lanitra sy androvana izany. Ka ny finoantsika dia miorona amin'ny fanekena izy. Dikan'izany teny hoe isika manaiky an'Andriamanitra ho raitsika dia mandray an' Jesosy Kristy ho tompontsika sady mpamonjitsika. Miavaka tsara zany. Ny tsy manana an' Jesosy zany dia mivelona ho an'ity fiainany tony fotsiny ihany. Dia tahaka ny olona zay ny hompeterany zay ivony hoe fiainan'olombelona dia tahaka ny ahitra. Tombony ahitra ohatr'izy izy mamoa misy voninahitra, vetivety eo izy dia malazo dia maty izy. Dia foana teo izy azy. Tsy izay ny anjaran'ny zanaky ny teny fikasana. Ary arak'izany dia ny fisian'ny fanekena no mahatateraka tokoa ny teny fikasana. Zavatra lehibe amin'Andriamanitra ny fanekena. Ary inona ny teny fikasana eto? Dia teny ho an'ny zanaka mandova an'Andriamanitra. Ny zanaky ny fanekena no mandova ny teny fikasana. Arak'izay ny fanekena no anorenan'Andriamanitra sy antoany ny fantanterahany teny fikasana mba hatonga fitahiana ho an'izay rehetra mino azy. Dia ataon'Andriamanitra amin'ny olona tokoa zany zay nantsoiny ka manaiky azy. Hono ny tenin'Andriamanitra maro no antsoina ho izy nefa vitsy no. Andriamanitra ve manilika? Tsy ahoana mahatonga hoe vitsy izy satria misy ny mino, misy tsy mino. Indrisy raha izay zany dia ny hoe vitsy tokoa ny mino. Maro no antsoina fa vitsy no fidiny. Ataon'Andriamanitra amin'ny olona antsoiny ka manaiky azy io fanekena io. Manaiky niaraka aminy zany, manaiky hanompo azy, eo le manaiky azy ho tompo zany, ary tsy manan'Andriamanitra hafa tokoa fa dia izy ihany. Ary tsy ataony amin'ny any zany fa ataony amin'ny zanany sy amin'ny taranany zay mandala ty hoe lalàna fanekena amin'Andriamanitra hoe ianao koa no Jehova Andriamanitray, tahaka an'ireo rano zanay zay nanaiky anao ho toy izany. Ary dia izany mahatonga ny fiteny hoe misy ny taranaky ny fanekena, na hoe zanaky ny teny fikasana, na koa hoe taranaky ny fitahiana. Amin'ny Isaia dia hoe aza tapahina fa misy fitahiana ao aminy izy satria efa voarona tsara ao amin'Andriamanitra izy. Dia lazain'ny tenin'Andriamanitra amintsika eto amin'ny andro ity, amin'ny 7:20. Abrahama nanana zanaka roalahy. Ny anankiray tamin'ny andevovavy, Agara, ilay mpanompo vavy, ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo dia Sara, izay vadin'i Abrahama. Kanefa ilay tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo Ismaely zany, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana dia Isaka izany. Ny antony resaka arak'izany dia ny hoe izy ary iza marina no mandova ny teny fikasana sy ny fitahiana. Da mandova inona izy miaraka amin'izany ary fomba ahoana no andovany. Iza ny mandova ary ho an'iza ny teny eto. Dia osika hoe ho an'ny taranaky ny Jiosy. Marina zany kanefa ho azy ihany tokoa ve na ho azy rery ve? Satria reo dia nreanre aono izy taranaky Abrahama izay fa tsy mba andevon'olona hatrizay ely zay. Namaly an'i Jesosy mantsy izy araky ny tenin'ny tompo hoe ny marina hozy izy no afaka anareo tsy ho andevo. Aza manao andevo zany ianao na dia efa nandevozona tany Egypta fi izay aza izy. Dia marina tokoa fa nomena azy araky ny tenin'ny Paoly Romana 7:5 hoe ny fananganana anaka dia ny voninahitr'Andriamanitra, ny fanekena nataony, fanomezana ny lalàna ny didy folo, ny fomba mpivavahana any amin'ny Levitikosy tsika mijerena zany, ny teny fikasana raha teo. Ary koa ny rasana sady avy taminy araka nofo Kristy Jesosy zany, zay amboniny izy rehetra Andriamanitra isaorana manak'izay amen. Ahoana mony tsy irenireny Jiosy
ary na dia nanombona afaty an Jesosy azy araka ny tenin'Andriamanitra teo mbola mirere hoe izahay no zanaka na taranaky ny teny fikasana. Kanefa ho ihany Paoly tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, ary na dia taranaka Abrahama azy ireo izy tsy dia ary zanany avokoa, fa avy amin'ny Isaka no ansoina izay taranaka. Zany hoe tsy ny zanaky ny nonofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Tsy ho lazana hoe za zanak'ranona ka diny defa mandeha ho azy ny ahy, tahaka ny hoe mpanompon'Andriamanitra ny ray aman-dreniko dia efa malalaka ho ahy voa fotsiny fanjakan'ny lanitra miditra ao na manota za na tsy mino an'Andriamanitra za sensisy. Tsia, raha tsy niraisinao anao ny teny fikasana, ary teny fikasana goavana be ny raintsika teo teny hoe izy monzy izy mifototra ivo ary fahatanterahany teny fikasana Jesosy Kristy. Ahoana ny midirana amin'ny fanjakan'ny lanitra nefa ny fanalahidy dia ao amin'ny Jesosy? Izy rery ihany no afaka mipikitra anao raha vita fihavanana amin'Andriamanitra ary mino an Jesosy. Ny teny fikasana dia tsy zavatra omemena foana, sanatria zany io zany manorona ny mahazanaka, zanaka mandova an'Andriamanitra, zanaka mandova ny fanjakan'ny lanitra, manana zo fe ao amin'Andriamanitra. Dia ao anaty Korinty zao n'Apôstôly averintsika io teny fantatra nefa tena fototra. Zay rehetra nanoray azy an Jesosy izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Meny anarana izy ho izy hoe zanak'Andriamanitra ianao, meny afahefana izy ho izy hoe zanak'Andriamanitra ianao, meny azo izy hoe zanak'Andriamanitra ianao, dia zay mino ny anarana. Zay zany mino, manaiky, mandray, matoky ary mankatoa. Dia ireo zay tsy nateraky ny raha, tsy avy amin'ny olona zany io, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona fa Andriamanitra no miteraka azy. Ambony zany, fa zay avy amin'ny nofo dia nofo ihany, dia ho levina izy. Fa zay avy amin'Andriamanitra kosa maharitra mandrakizay tahaka an'Andriamanitra. Ilay omaly an'io mampitso tsy ova mandrakizay. Rehefa nitoro filazany tsara famonjena ao amin'i Jesosy Kristy sy ny amin'ny anaran'i Jesosy ireo apôstôly, ao namono fanambarana nataony, ny teny fikasana moa izy dia ho anareo fa tsy ho an'ny Jiosy ihany sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoin'Andriamanitsika anatona azy. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fa sivy amin'ny telopolo. Midadasika ary tanteraka ilay hoe latsaka nanomena ny fanahy masina ao fahavolombeloko nareo manomboka eto Jerosalema, any Jodea Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ho an'ny olona rehetra. Dia manatanteraka tokoa ny fanambarana lehibe zay feno filazantsara sady fototra araka ny tenin Jesosy eo amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahatelo andiny faha enina ambin'ny folo, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra ino azy fanana fiainana mandrakizay. Tsarovy arak'izany, asa mety hoe ningelena fisainana hoe ka dia any Jiosy ihany zany, asa ilika any Jiosy zao ho anao raha manaiky ianao raha mino ny tompo. Arak'izany ny famorompon'Andriamanitra dia tsy mba haiferana na voafetra, fa nataony ho amin'ny firenena rehetra na dia mbola tsy mahafantatra azy ary mbola vahiny amin'ny teny fikasana azy. Ary efa hatrany miantony azy Isaia no ambary zany na mpanambarana ny amin'ny mpanompon'i Jehovah dia ny tompo amin'ny Jesosy zany misy ony. Eny noho ny tompo mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboko anandratra ny fikiran'ny Jakoby ianao sy ampody ny Israely sisa voaro, fa omeko ho fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Isaia toko faha sivy amby efapolo andiny faha enina. Dia izy moa no apôstôly tena voatendry hitory amin'ny jentilisa. Nisy nijana tao Jerosalema ary Petera ary Jaona, fa nisy natsangan'Andriamanitra sy tombo mifolo akory dia Paoly apôstôly ny jentilisa izy. Atanteraka zany teny fikasana fa valonjato taona mialoha tany mahery aza nonana mpanambarana azy. Arak'izany dia tsy Andriamanitra ny Jiosy ihany Jesosy, ary ny teny fikasan'Andriamanitra ho famonjena fitahina dia tsy ho an'ny Jiosy ihany fa ho an'izay rehetra mino, ho an'ny jentilisa. Ro tsy nahalala n'ino zany. Romana toko voalohany andiny fadimy toko fahatelo andiny fasivy amby roapolo. Raha fehitsika zany dia hoe ho an'ny olona rehetra Andriamanitra sy ny famonjeny, ho an'ny olona rehetra ny teny fikasany famonjeny sy ny fitahina, saingy zay mino any kosa no mandova ny teny fikasana dia zay mandala ny fanekena zay ataon'Andriamanitra. Zavatra lehibe zany. Ahoana n'ity hoe fanekena ataon'Andriamanitra ity sy ny mahasaro-piaro azy ny amin'izany sy ny amin'ny olona.
sotra ary mazava ny fanekena sy ezina izy na tondrona izy anatin'izany mijery mety ho faraiky amin'ny telopolo andiny fahatelo amin'ny telopolo tapany fahatelo ahoana ny voalaza ao hoy ny tompo zaho ho Andriamaniny ary izy oloko ny hevitra zany de hoe Andriamanitra dia manaiky ho an'ny olony ary ny olony dia nataony ho azy Andriamanitra dia firaisana antoko zany dia famatorana na fanjorana zany ary miaraka amin'io dia ny hoe hataoko ao an-tsaino izy ny lalako dia hosorataka ao am-pony zay no afantarana fa tsy olom-pona izy fa efa nifidy azy ary dia nataoko rakitra soa azy izy dia niteniko sy ny fanahiko io Jehovahandriamanitra nataoko ho aminy mba hanana ny sain'Andriamanitra izy ary velona ny fomba n'Andriamanitra lazainy repetera hoe manana ny toe-panahy araka n'Andriamanitra satria ny fanahin'Andriamanitra sy ny teniny no ao aminy sy manapaka azy ary velomany satria n'Andriamanitra ny olony ary izy azy dia mananatra tokoa ny tompo ary miaraka amin'izany ro apôstôly ao noho i Jesosy tsy naman'izao tontolo zao izy ianareo zany tahaka tsy naman'izao tontolo zao vavaka nataony io ho an'ny mpianany io mijanona toka 7:41 ao noho mihitsy zao n'apôstôly azatia izao tontolo zao na zay zavatra amin'izao tontolo zao raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray fa mbola ny fitiavana n'izao tontolo zao ihany izy sy ny fahotana jano voalohany toko 4:5 zany dia ao namoidy Jakoba apôstôly ry mpisitaka mpijangadjanga dia no anominy io tsy fantatrareo va fa fandrafina n'Andriamanitra ny sakaizana amin'izao tontolo izao ko anaizana izy ateo sakaizana zao tontolo zao dia fahavalian'Andriamanitra izy tsika mantsy dia mezaka indraindray dia atao hoe marimaritra iraisina dia haitsika mampiavana ny marina sy ny tsy marina ny madio sy ny malo masin'Andriamanitra izy dia aoka koa masina ianareo voatokana koa tahak'izay ary ahono indrindra mbola apôstôly aza mety asiana zigo tsy antonanareo izy ikambanana amin'ny tsy mino inona no raisan'ny famarinana sy ny fahotana inona no ombona ny mazava sy ny maizina inona ny fanarahan'ny Kristy Satana inona no raisan'ny antsara misy sy ny tsy mino inona no kambanany tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy fa isika zay mino zany ny tempolin'Andriamanitra velona araka nataon'Andriamanitra hoe hona eo amin'ny aho andeha eo amin'ny aho ary ho Andriamaniny aho ary izy ho oloko dia toiziny mivoa eo aminy ianareo ka misara amin'io Jehova ary asa manindry zay zavatra tsy madio ay anareo masina ho ay nareo fa tsy aniza tsy vadin'olokafo nareo izy Isaia 2:10 zany vadinareo za Jehova ny vadinao zany hoe zany nanaovanao fanekena ary tsy misy hafa dia zaho andray anareo ary ho rainareo aho ianareo zanakolahy sy zanaky vavy ho Jehova tsy to arak'izany tena sasamondry hoe aza aminao taribato vinambava tsy fanototoro-teny ihany io fa ho an'izay rehetra manolo teny raha mandre ny antson'Andriamanitra isan'andro isam-potoana eto tsika anakatolory andro fonao dia tsy amin'ny vava tokoa zay soa ho avy eo ianao na ilaza hoe tiaho tompo manolo tenao anao na raiso aho nefa zavatra hafa no hirako aoriny mbola tsy fopy re aza manao an'izay satria lasa fitsarana ho asy ianao zay ary tsy atonga fahasoavana manana n'Andriamanitra ho tena ray dia milaza zany fa tsy kamboty intsony aho tsy rery ary miaraka amin'izany tsy mahantra na orony fahasoavana intsony aho fa zanaky ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny feno zay tsisy afaka hanaisitry izany eo am-pelatanany satria anjara efa nomen'Andriamanitra araky ny teniny hoe maninitra ny sandroka ako izy no afaka mpiamotra izany ny azy rehefa eny dia eny ny takiny amiko sy aminao ary hoe ny marina tokoa arak'izany reo zanak'Andriamanitra ireo no honinao an-tanan'Andriamanitra tsy misy hafa zay madio tanana mahitsy fo ny ten'Andriamanitra dia tsy ny fa Jerosalema vaovao na tanànan'ny olona masina dia filazan'ny Paoly azy ato hoe Jerosalema renitsika izy ho izy laza zany fa io no ankonana zay ny avin'ny olon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra avy terahana azy satria ivoninaitr'Andriamanitra amin'ny fanasy ny teny dia ao no honenany raha teo dia ilazana ny fiombonany olo-masina rehetra zay niraisin'Andriamanitra ho an'ny tenany ka nataony hoe trano fanahy fanjaka ampisorona hiranena masina raha Petera voalohany toko 2:7 no zoentsika zany hoe olona voatokana ho an'Andriamanitra na tena marina dia hoe olona natokan'Andriamanitra ho azy manaiky ve no mba tokan'Andriamanitra ho azy zay ny safidy petrano amin'ny fiainana
mba ohatry zay nanompona izao tontolo zao Petera fa tokoanao n'Andriamanitra dia hitanao fa tombony anao zany tsy ho an'izao tontolo zao na ho an'ny devoly tsy ho an'ny farasinana sy ny tsy fahamarinana tsy ho an'ny faharitaona sy ny fahalovana tsy ho an'ny fahontana zay miteraka fahafatesana fa ho an'Andriamanitra velona dia izany nanarany Paoly Européen tao Korinto raha valiny izy ro mieritreritra izy zao dia mbola tsapatsapa tsy hita zay tena fiorenana fa sary-piaro araka an'Andriamanitra mahasary-piaro ahy faty ny aminareo izy fa nataoko fofombatin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjiny madio ho an'ny Kristy satria fa nidiovony rany Kristy zay ny natao hoe virjiny hoe dia ola voadio voavelahery koa madio ampodikoka mahita itompo ka zany milazany hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny hoe zanany ahoana ny man'ny zanaka rehefa zany dia ny zanaka tokoa dia zay teraka araka ny teny fikasana ina moa ny teny fikasana dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra zany araka ny voasoratra hito hoe fa isika rahalahy ozy izy dia zanaky ny teny fikasana tahaka ny Isaka. Ano moa mahazanaky teny fikasana ny Isaka satria tsy niteraka i Abrahama sy Sara nefa ny taona mitomba rehefa trapahanterana azy kanefa ny teny fikasana dia ny hoe hiteraka ianao zazalahy rehefa zany dia avany tenin'Andriamanitra mazava ny amin'ireo hoe zanaka roa samihafa ao no soratra masina roa io andeha vavy io isy ny zanany lahy tsara ny tenan'io masety fa ny zanaky ny andevo tsy iray lova ny zanaky ny tsy andevo mpanompo ny dikan'izay andiny fatelopolo zany hoe tsy misy iraisany anjaran'ny zanaka sy ny anjaran'ny andevo dia araky ny teny Jesosy fa ny andevo izy tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva koa teny zanaka izay mitoetra no mandova satria tompon'ny trano izy ny zanaka izay mitoetra fa tsy hoe vita batisa fotsiny a dia mirenireny avy eo dia andoa izay mitoetra ao amin'i Jesosy araka ny teny hoe tomoera amiko izy azaonareo dia fantatry Jesosy ianao fantany ilainao fantany hitadiavanao azy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia eo aminao izy na andro na alina ndre tsy mbola mangataka ianao dia efa miany aminao izy zany ny zanaka zay mitoetra ataon'Andriamanitra manan-karena ao aminy satria efa mifidiny ho toerana ho trano sy isy olo ny voninahiny dia natao hoe trano fanahy masina tokoa izy tompony trano manana zofeny dia manome fanazavana ifotitsara-panahy Paoly mizany raharaha ozy izy tsy zanaka mpanompo na andeha vavitsika fa zanaky ny tsy andevo amin'ny faraika amin'ny telopolo hevitra zany dia hoe tsy ny zanaky ny nofo satria Agara tsy nisy teny fikasana zay fa fahatsoana be zany alohazainy miteny Sara hoe mitiaraha anao fa mba misy zanaka aina va ny mpanompo vavy io tsy zanaky ny nofo na zanaky zao tontolo zao isika zay mino n'Andriamanitra fa zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra nateraky ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra zay herin'Andriamanitra mahatonga fahateram-baovao amin'ny fanjakan'ny lanitra ary dia lazaina tokoa hoe zanaky ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay tsika izany no mahatonga ny fanenjehana ny zanaka mandova na va amin'ilay tsy mandova teny fikasana ahoana moa ny andiny fa 20 kanefa tahaka ny tamin'izany andro zany ilay teraka araka ny nofo dia nanenjika ilay araka ny fanahy teraka ny fanahy masina io dia tahaka izany koa ankehitriny hoy Paoly zany hoe aza atao mahataitra anao raha manolo teny ianao an'ny tompo ary mandray azy indrindrandrindra ka tsy karitra n'izay manodidina anao fa misy fiavozana fiovanana ny fiainanao dia raha zay ny hoe dry inao io mbola lasa mba mivavaka tanao atao daholo le teny Yesu ny sisa satria mitsiriritra ilay fanahany voninahitra ao aminao izy ny antony araka izany amin'ity fanoherany ity dia satria mifanohitra ny mandeha ranosony araka ny fanahy fanohitra nosy sy ny fanahy dia ny manao ny sitrapon'ny olona nosy zany tany sy ny sitrapon'Andriamanitra zany ny nofony dia sitrapo ao amin'ny sy fahamarinana ao amin'ny filana amin'ny fahalovany ny n'Andriamanitra kosa dia fahamasinana fahamarinana ary fiadanana izy dia ny fanenjika na marina koa nanenjika any Abela rahalahiny fa izay Kaina ary nanenjika hatramin'ny nahafatesany azy satria fanatitra Abela nangasitrana ny fanahin'Andriamanitra fantany miazy zay araka le ten'Andriamanitra ny tompo malala miazy dia mitsinjo azy izy ary fantany koa misy azy rehefa zany ny aditsika dia araka ny ten'ny Paoly hoe mandehana araka ny fanahy mba tsy hahatanteranareo ny filany nofo satria efa natao zanaky ny fanahinareo aza misairatsaina hoe mba ahoana tompo mamasina koa ahafahako n'ity mifalemeko mandehana araka ny fanahy zay efa nomenanao nomena famelan-keliko ianao ary mbola omena amin'ity andro ity ary rehefa vitany hoe anaka voavelany eriko ao dia ahoana moa ny ten'Andriamanitra raisy ny fanahy masina
fomba kelikely loatra amin'ny fanamenanao amin'ny fahafenony no andraisana dia amin'ny fahafenony koa ny fanamasinana nataon'Andriamanitra ny olony dia ny fanafahana azy koa amin'ny tsy fahamarinana noho ny otazany azo aminy ny fanohitra ireo nosy fanahy kanefa mahery ny fanahy dia antery Paul amin'ity hoe fandehanana araka ny fanahy ty satria ny fanekena zay nataon'Andriamanitra dia ao amin'ny fanahy avy amin'ny fanahy dia araky ny fanahy dia araka n'Andriamanitra zany mba hatanteraka ny fitiasan'Andriamanitra dia ny sitrapon'Andriamanitra mikendry zay ahasoantsika dia ny avonjy atsika ary andraisantsika fitahina feno arak'izay zay te handova ny teny fitiasana ahatonga fitahina ho azy dia mandeha araka ny fanahy aroka azavatsary tsy hoe eto a dia mandeha ho azy fotsiny ho azy fitahina azo fahasoavana tsia ny fitahina lehibe zay raisinao dia Jesosy ao aminao ka mitarika anao amin'ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra zay te andeha araky ny nofany kosa dia mazava fa tsy afaka anatena azo ny teny fitiasana ary azo loha zany hoe tsy ho zakany koa zany fa ho fahadarana aminy satria araka ny fanahy no amantarana azy zavatra amin'izao mantsy dia ity misy olona te azo ny teny fitiasana izy azo fitahina izy tsy diso zany saingy ny fiainany kosa sy lalana zay ombany dia tena manohitra ny sitrapon'Andriamanitra hanika tsy afaka mandova izany izy ary tandray amin'ny tsy ho diso hevitra fa misy moa olona tonga eto dia manarana indray mandeha indroa izy dia hoe to tsy hitana koa le vokany izy dia Andriamanitra hoe dia tsy mihaino vavaka izy tsia misy ao amin'ny fony zay tena takian'Andriamanitra tsy tia ny laozana dia ny fanompo-tsampy indrindrindrindra sy ny tsy finoana ary ny fianterana amin'ny zavatra hafa zavatra noharina dia iny mbola ataon'ny Andriamanitra dia misy moa dia manambomboatra eo izy dia tonga eto izy dia mody mivavaka dia mody manolo teniny izy dia mody mibebaka izy rehefa jeren'ny tompony efa ny fony ditany fa fony lavitra ao izy arak'izay misy ny fanorenana ataon'Andriamanitra dia ny fanorenana ny teny fitiasana amin'ny alalan'ny fanekeny ny fototra amin'ity hoe fanorenan'Andriamanitra ny fanekeny ity dia voalohany amin'ny alalan'ny fiantsony sy ny fifidianany olona ho ray aman-dreny na ray aman-dreny be ny finoana izy moa no tena atao hoe ray ny finoana zany dia Abrahama amintsika zay manaraka zao atao hoe fifoazam-pana izao dia isika koa natao hoe taranaka zay mandofa ny fanekena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny ray aman-dreny dia io nitondron'ny Paul ao ny Isaia 7:20 ny zanaky mitondra tena moa izy dia maro noho ny zanaky ny manambady manaraka zany ny fanorenan'Andriamanitra ny fanekeny koa dia amin'ny alalan'ny teniny sy ny didiny ary ny fitandremany zany raha teo aonao izy raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao manio dia asandratry Jehovahandriamanitra ao ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao misy maniry te azo fitahina nefa tsy afaka miaino tsy afaka mandre satria miankina amin'ny fony io dia misy ny antoka zay mahatateraka tokoa ireo mpanorenana fanekena ahatonga fitahinireo ary ny antoka dia Jesosy indrindra ny fiaretan'i Jesosy sy ny nahalatsandrany Jesosy anao ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga fitahina manotaranaka sitraky Jehova ny hanoritory sy hampangirifiry azo izy ny amin'ny Isaia 7:20 rehefa manolotra fanatapanonerana izy Jesosy zany dia hahita taranaka izy sady maro andro ary ny sitrapon'i Jehova dia ambinina eo an-tanany rehefa tonga Jesosy tetỳ an-tany na ny tenina lokony vavany dia feno fahasoavana ny asany rehetra dia manambara zany hoe fahasoavana miaso famonjena ho fanasitrana ho fanafana ho fananganana avy amin'ny fahafatesana dia io izy io fatateraka dia hoy Jesosy raha tsy mihinana nofony zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana aminareo zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay izy no mitoetra ho amiko aza kosa ho aminy fesitsy zany fanorenana zany ny olona novan'Andriamanitra fanekena arak'izany dia olona fantany olona ankasitrahany olona miatramin'ny fitokisany dia olona mifidiny tokoa dia antsony ka manaiky ny antsony dia izay ny hoe zay nitenrenina antsony koa i Paul zay nantsony no ho amarininy koa zay no amarininy meny voninahitra koa Romana 12:7 ahoana rehefa zany ny fomba atateraka ty fanorenana ny fanekena antoka ny amin'ny fataterahany teny fitiasana voalohany ahorona Andriamanitra ny fanekena
zany ara-tantara dia nataony voalohany indrindra taminao aonao misy nefa kosa oriko ny fanekeko aminao satria nanaikainao dia ampaharetiny ty fanekeny ity ho izy taminao sy ny zanany ino zay efa manorona ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo zay mandimby anareo dia tamin'ny Abrahama raha teo aoriko ny fanekeko ho am sy ho aminao mba amin'ny taranaka zay mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay ho Andriamanitra ao sy taranaka mandimby anao ao satria tsy voatandrina ny fanekena tsy voatandrina Israely fa nivadika tamin'Andriamanitra izy dia na izy narian'Andriamanitra napetra am'izao fa ny famorampon'Andriamanitra tiany izy mbola ho afitra dia havaozin'Andriamanitra indray ny fanekeny amin'ny olona dia aonao izy indroavy ny andro Jehovah zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranaky Israely sy ny taranaky Joda nefa tsy araka ny fanekena ataoko tamin'ny rasany zany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany Egypta firy zeny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary za kosa dia tsy nitandrina azy ho Jehovah fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranaky Israely rehefa afaka zany andro fivadiana io ka ametrahan'Andriamanitra azy sy ny tsy tanimana azy dia averiko amiko izy dia ataoko ao an-tsainy lalako so ataoko ao am-pony zaho Andriamanitra arizy oloko dika zany dia ny hoe lay lalàna teo aloha mantsy azo heverina hoe lalàna ivelany reny le tao anatin'ny didy folo tao amin'ny soratra tamin'ny le vato fisaka fa ankehitriny dia fanekena amin'i Jesosy amin'ny lalàn'ny finoana ka ny tenin'Andriamanitra no azo ny sainao ary voasorotra ao amin'ny fo dia antony avelomana tokoa zany zany fanavaozana ny fanekena zay ataon'Andriamanitra dia io no anteriny nalatsahany rano Jesosy zay tena fa mesy ny fanekena ho fanavotana mandrakizay dia araka ny teny tomponao hoe ity no rako izy dia ny amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka dia ho fanamarinana maimaim-pona zay rehetra mino azy nisy orena ny fanekena ny fanavaozana ny fanekena zay no miantoka ny fahatanterahany teny fikasana rehetra sy ny fampaharetan'Andriamanitra ho amin'izany dia araka ny ten'Andriamanitra ao salamo hoe fa ny famoram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra azy manaja azy io ary ny fahamarinany dia mihatra amin'ny taranaka dia amin'izay mitandrina ny fanekeny sy mahatsiaro ankatoa ny didiny dia ahoana hoy ny tompany amin'ny Isaia raha izaho hoy Jehovah dia izao ny fanekeko aminy aminao zany zay manaiky azy ny fanahiky zay eo aminao sy ny teniko zay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao na mivava ny taranakao na ny vava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay ho Jehovah zay le lovangeza indrindro zay fanahin'Andriamanitra ao aminao tenin'Andriamanitra ao aminao Andriamanitra dia Jesosy Kristy ao aminao dia izy no velona tokoa ka ianao tsy ho velom-pona intsony amin'ny maha-olona araka ny tenin'ny Paoly hoe Kristy velona atao anatitra vesitsika zao dinika fampiorenana zao manao faneken'Andriamanitra ary miazona ny fanekena izy dia tanterahany zany ahasoa amin'ny alalan'ny teny fikasana ho an'izay rehetra manaiky azy ka toky lehibe zay tsy hay azo lozongozonony zany zay hoe fanjakam-pahasoavana zay tsy azo ampirorona fa Andriamanitra nanao azy izy manorona azy izy no miazona azy ary zay mitoetra ao dia tsy ho rava mandrakizay manao an'izany dia misy tokoa toa hoe fampitandremana amintsika sy fampiorenana antsika voalohany satria tsy avy amintsika ny fifidianan'Andriamanitra dia tsy haiko ireharehany zany ny amin'ny hoe zanaka mandova an'Andriamanitra prailova amin'ny Kristy satria tsy zaho nifidy azy fa izy nifidy araka ny teny Jesosy hoe tsy ianareo nifidy aho izy fa za nifidy anareo miaraka amin'izany tsy haireharehana ny famoram-pon'Andriamanitra raha mahafitahiny ianao satria hoe zanaky ny fitahiny ka nandrotsaky zany taminao izy satria milaza zany fa tsy ezaka ataontsika na ny fahamarinana antsika fa ny famoram-pon'Andriamanitra irery mahavory ny fitahin'Andriamanitra arak'izay mitombo fanajana lay loharano mpoirana ny soa rehetra dia nitombo zany fa ara-tantara sy ara-panorenana koa dia reo ray aman-dreny zay angadina nanana sy tetezana nampita ary antoka amin'ny fahatanterahany teny fikasana lazay natsotra izy ny zanaka dia mandova izy ka ina ny vany dia zay momena ny ray aman-dreny ary zany mahasarobidy
amin'ny hoe zao fampianarany fifoazana eto Madagasikara zao ro ray aman-dreny angadina nanana tokoa sy loharanohirana masina ny fakan'ny Paoly dia nifototra zany dia masina koa ny sampany dia ianao zay narafitra aminy zany fa raha nitapahana ny sampany sasany zany hoe nony tsy finono zany na teo ihany kanefa niala ianao raha mitoetra dia tahaka ny hazo oliva maniry ho azy zay natsofoka teo aminy dia niombona ny fakany menaky ny hazo oliva dia ahoanao izy mitandrema aza mirehare amin'ny sampany zay mety voahitsy fa raha mirehare anao dia tsy anao mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao ary io renan'ilay didy no misy teny fitiasana hoe manajany rainao sy ny reninao ina le teny fitiasana ho maro andro ianao ary ahita soa amin'ny tanjamen'i Jehovah anao misy zany le izy fanalahi misy fepetra tandremo tsy hoe natavy a taka ny ten'Andriamanitra hoe natavy Israely na Jesorona izy dia ina nataony na melidaky izy ho izy tena namavo nivatona amin'ny famonjena azy tandremo tsy hoe fa lehibe azy zao fa feno fahasoavana dia tsy aoko ny ray aman-dreny hitsahako izy ataoko tsinitsinina izy tsy fantako izy fa efa olombelona dia very ianao satria tsy nisy ny zanaka raha tsy nisy ny ray aman-dreny ary ny ray aman-dreny mbola miantoko anao na tianao na tsy tianao eo anatrehan'Andriamanitra zany ny fanekena amin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra amin'ny alalan'ny asan'ny fifoazan'ny tanàna ahoana moa ny tenenana an'izany satria misy rivotra mitsoka manerana ny tany manao tsinitsinina ny fototra zay nipoirana ary miseho koa zany raha tsy mitandrina isika na mifampianaran'ny fiangonana sy ny fifoazana tamafy zay nomenanao dia aza atao sirambina araka an'izany ny fanekena zay nampandovananao raiso ny teny fitiasana fa io ny mahazanaka anao mahazanaka ny fandovananao dia io famaritan'Andriamanitra ny anjara fahasoavana ho asy anao ho an'ny ankonanao io ny fomba zay hitarian'Andriamanitra ny lalam-piainanao ho amin'ny fitahiny ary fitahina mandrak'izay anao hoy ny ten'Andriamanitra ny Jeremia io sisy fantaro fa lalana masakatry ny ela dia izay lalana mankany amin'ny tsara ino ny zory dia hita fijarana ho an'ny fanahinareo ianareo zany hoe fahafenona fahononam-po dia asa takalo manao takany Esau zay nomenanao varotra ny fizokino misy tamin'ny Jakoba zandriny mba hazona ny hanina ny raim-bavo ny teny fitiasana araky ny fanahy ny hanina araky ny nofo dia natakalo zay amin'ny raim-bavo zany hoe fahafinaretana vetivety rehefa aveo nanenina ary dia fantatrareo hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Hebreo 2:20 fa rehefa afaky zany hoe voky Esau raha tandovan'ny fitahina indray izy dia no lavina izy fa tsy nahita zay bebana izy zany hoe zay firenana amin'Andriamanitra ho vita fihavana sy fanekena aminy dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso kanefa tsy nahazo dia minoa ny tompo dia minoa ny fanekena zay ataony dia mifaharano zany amin'ny alalan'ny finoanao mba irery Jesosy ny finoko nininina tafitro nininina ranonorana nininina mitabataba dia ny feo ny fanekenao hoe anao aho ary Andriamanitra ianao dia mpahirezo haritra ny amin'izany hifatrany amin'izany dia araka ny ten'Andriamanitra hoe ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo zay lazay ny teny fitiasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra dia ninoko amin'i Jesosy dia niarako amin'i Jesosy dia nomezako ny toerana feno indrindra ny amin'ny famonjena dia ny famelana ny heliko rehetra sy ny anavaozana ny fiainako rehetra ary anorenany ao amin'ny fanjakan'ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakizay dia misaotra n'Andriamanitra sika riavako fa izy no manorona ny fanekena aminy izy no miantoka ny fahantanterahana ny teny fitiasana izy raha teo no manome izany dia fitiavany ahy zany dia famborampony amintsika zany zay ampaharetana zany ary mbola tiany haharitra ary haritra mandrakizay amintsika dia ao anao ny teniny fa na dia hifindra zao izy ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avona tsy mba hiala aminao ny famboram-poko ary tsy hitsaoka ny faneken'ny fihavanako Jehovah mpamindra fo aminao toky mpandresena lehibe loharam-pitahina mandrakizay mantsika izany tenitra zany ka zay mitandrina izany dia tsy mba hangozogozo mandrakizay ho voninahitr' Andriamanitra fampianarana lehibe no nomenao anay Jesosy tamin'ny alalan'ireo teninao zay efa ninonay tamin'ity andro ity dia lova tsy hay atakalo ary tsy voatakalo na inona mba irezo ny fonay indrindra reto mpanomponao rehefa nivorinao teto amin'ity toerana ity fa tsy misy afaka manatonanao Jesosy raha tsy ianao ray no mitaona azy
dia nofonao fenoanitra feno fitiavana tahaka ny ray miantra ny izana n'izay tiano vonjena. Saotranao fa manolotra ny fanjakanao feno voninahitra, feno fahamarinana, feno fahamasinana ary feno fitiavana no tsy azo ampiororona mandrakizay ianao. Lova raisinay amin'ny finoana izany dia amin'ny fanekenanao ho tompinay, ho rainay, ho mpamonjinay mandrakizay. Manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao izay nirainay ho fahamarinana, ny fahasoavanao Jesosy irery hatramin'izao aroa mandrakizay. Amen.